Matio toko fahaenina. Tandremo mba tsy hanao ny asa ny fahamarinanareo eo imasin'ny olona ahitany zany, fa raha tsy zany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataony ny tananao ankavanana. Mba atao amin'ny mangingina fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa, fa ataony ho ny hamaroany teniny no hiainona azy. Koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo, raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany, mivavaha toy izao ianareo: rainay izay any an-danitra, ho amasinina anieny ianaranao, ho tonga anieny fanjakanao, atao anieny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fankam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahatsoan'ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahatsoan'ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahatsoanareo ny rainareo. Ary raha mifady ihany ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tare, fa mampisotosoto ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa, raha mifady hanina dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Aza miariarena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamby trano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamby trano na mangalatra. Fa izay toerany arenao dia ho any koa ny fonao. Ny maso no jiron'ny tena. Koa amin'izany, raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao ahoana ny alehibehan'izany fahamaizinana izany? Tsy misy olona mahay manompotompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopotra ireny, ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo, na dia manahy aza
no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. Ary nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo? Dia nio tsara ny fanirin'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamory ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao mivoninahy rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahitra any an-tsaha, izay ihany ihany anio ka tsipy ao apatana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka avay ianareo ry kely finoana. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe: inona no hoaninay? Na inona no sotroinay? Na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia ka tsahany jentilisa fatratra. Fa fantatry ny ray nareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy. Ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy.